Miarabanao ny tokatrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azy amin'ny zana-bolana avy hatrany ny bahatoerana ny avaratraza raha tamin'ny tian'io tia indrindra tamin'ny ilany antsinanan'i Madagasikara na zana zany nefa dia nisy ihany ny tandrivondraona na nahazo vahana zay tamin'ny androany tia tany amin'ny tapany avaratry ny Madagasikara satria dia mbola hitantsika amin'ny sary izao atao amin'ny morontsiraka na somary manalavitra ny morontsiraka avoan'ny antsinanan'i Madagasikara no misy an'ilay rindraona na ilay front zany ho an'ny rapitso dia malefaka tsikelikely zay avaratraza izay ary manomboka mahazo vahana indray ny oram-baratra any amin'ny andro ny alatsinainy ihany hoany indrindra ho an'ny tapany avaratry ny nosy satria dia misy ihany koa ny fikorontanana any ambony tsy hita maso any mandalo amin'ny tapany avaratry Madagasikara iny ary mety hahatratra ny ilany atsinanana na ny faritra sasany amin'ny avoatany izay raha ny maripana kosa indray miakatra hatrany ny maripana atao anatin'ny 3 andro avy saika manerana ny nosy no tanan'izay fiakarana maripana izay ary mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 70 degré indray any amin'ny tapany avaratra andrefa ny Madagasikara ny toetry ny andro any rapiso ary vao maraina dia isy ny raona na somary andraona mety arahina tandrivondraona vitsy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia manakaiky ny nosy be torak'izay koa ny ilany antsinanan'i Madagasikara mandraondraona amin'ny ankapobeny ny ambiny kosa dia ny masoandro no ibahatoerana ho an'ny rapiso tolakandro misy ny tandrivondraona ray kotroka mety mitoetra any amin'ny tany faritry Melaky ny distrikany Miandrovazo ary ny faritry Bongolava ary ny ilany andrefany faritry Havoakanay mian'izay ihany koa ny tany faritry Sofia sy ny tendrony atsimo amin'ny faritry Diana iny amin'ny ankapobeny zany somary mitsitokotoko izay orana tandrivondraona izay ary mety ray kotroka moa zany ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ho an'ny rapiso ariva izay hatrany raha ny maripana voavinavina amin'izay androny rapitso izay mandidina ny 720 ka hatramin'ny 130 na 230 degré celsius ho an'ny ilany antsinanana sy ny avoatany iray manontolo ny any andrefana kosa dia mahatratratra any amin'ny 730 degré celsius ny maripana hitantsika izay any amin'ny faritry Sofia ny faritry Betsiboka ny any amin'ny faritry Melaky ary ny any amin'ny faritra atsimo andrefana ny ambiny kosa aloha zany raha ny ilany andrefany Madagasikara dia mafana ihany koa ny andro nazana zany satria dia misy hatrany amin'ny 30 degré celsius izay maripana izay ny toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray araky ny efa natsidika teo dia miandry orana tandrivondraona ray kotroka ny faritry Boeny ny faritry Betsiboka ary mahazo zay koa ny faritry Melaky ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe ny faritry Bongolava Itasy ary ny ilany avaratra amin'ny faritra Analamanga sy Alaotra Mangoro miandry tandrivondraona ray kotroka ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia sy ny tapany atsimo amin'ny faritry Diana zay mety mikisaka any amin'ny tany faritra Analanjorofo izay tandrivondraona izay ny alina moa zany ho an'ny faritra Itasy Vakinankaratra Moromania Matsihatra ambony ary ny any amin'ny faritry Orombe torak'izay koa ny tapany atsimo amin'ny faritra Analamanga dia mandraona ny andro izay mety waraina tandrivondraona ihany ny takarivana any amin'ny alina ny ambiny kosa dia mibalika tanteraka ny masoandro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay miakatra hatrany ny maripana saika manerana nosy ho an'ny morontsiraka atsinanana manokana zao dia any amin'ny 30 ka hatramin'ny 330 degré celsius ary tafiakatra hatramin'ny 230 degré celsius raha ny vinavina ho an'ny avoatany ny maripana ambony indrindra kosa dia saika mitoetra any amin'iny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara iray manontolo iny satria dia mety mahatratra hatrany amin'ny 40 degré celsius Antsoy na Analalava torak'izay koa ny any amin'ny faritry Betsiboka any Maivatanana dia mety ho hatrany amin'ny 730 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hatrany somary nisy fidinana kely kosa zay ho an'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara raha ny toetry ny andro amin'ny andro ny talata kosa indray maranantsika azy mitohy hatrany ny orana tandrivondraona izay mety ray kotroka any amin'ny faritry Sofia sy ny faritry Savary ny faritry Diana mitatra ho an'ny faritra Analanjorofo faritra Atsinanana Alaotra Mangoro faritra Analamanga ny faritry Betsiboka ary torak'izay ihany koa ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana Madagasikara iny mety isy tandrivondraona ray kotroka ihany koa indraindray ny ambiny moa zany dia maina ny andro na dia somary mandraondraona amin'ny takariva raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny talata izay 30 ka hatramin'ny 130 any avoatany ary 30 ka hatramin'ny 230 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara any andrefana kosa dia mbola tafajanona hatrany amin'ny 730 degré celsius ny maripana voavinavina hitantsika any Besalamp zay sy any amin'ny distrikany Maivatanana ny ambiny kosa indray dia somary nahitana fidinana izay maripana izay amin'ny ankapobeny izay ny meteo tamin'ny tian'io tia raha pisy ray fotoana manaraka velomoto